Soa rato Soasa tamo dia amin'ny filière agronomie ato amin'ny HPI Masikasa Bosignamea ny ambiance sy ny ato amin'ny fianarana zany dia tena lazaina hoe mahafinaritra amin'ny maha-olombelona zany dia misy ihany tsy fahatanterahana kely fa nefa zany aza amin'ny ankapobeny dia ny mpampianatra efa zarazara efa tena manana ny aza manana ny lanjany eo amin'ny resaka fampianarana ary tsy sanatria akory hoe olona nalaina foana teny amin'ny sisiny telo fa olona manamaha izy azy tokoa zany eo amin'ny lafy fampianarana indray dia tena mahafinaritra satria misy ny fampitsinjovana eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny atao amin'ny administration ray manontolo zany ho an'ireo namana izay mitovy aminay dia manentana anareo zahay ary samy hanao fianarana ihany dia aza misarasara misafidy ny HPI Masikasa satria raha ny fotoana ho any amin'ny université n'Antananarivo mbola bedabe zany izay tsy atao hoe dépense be fa enta efa manakaiky antsika sady mafy koa ny fampianarana. Ao aoriana ny fahazahoana zao diplôme zao dia inona ny mety tanjony ny eo amin'ny sehatra fampianarana dia tsara foana zany no hoe miroso kokoa amin'ny sehatra ambony noho efa azo tsara mihonina amin'izay kely eo ananana fa mandalina sy manapitra efa trany mba azahoana azona izay sasarana azy indrindra.